Namorom-panao gazety andro maraina ny lohalafitra nasionaly dokotera veterinaire eto Madagasikara na ny ONTVM tetsy amin'ny impavety ampandrinomby. Iresaka indrindra ny raha mahakasika ny alatromby sy ny andraikitry ny dokotera veterinaire ireo mpikambana ao anatin'ity olafitra ity. Nivoaka tamin'ny fanginany ny olafitry ny veterinaire androany raha nitava tamin'ny mpanao gazety ireo mpikambana manoloana ny raharaha alatromby. No mafisin'ireo mpitarika ny olafitra fa nisy ny fangalaratsonina nataona tamina veterinaire iray tany toerana. Veterinaire sanitaire kiloka miara-miandro tampo redablozy malala fa ato anatin'izy ity dia misy alatra sonina ataona olona sy nanao azy tsy fantako mangalarina ny sonian'ny chef d'arrondissement mangalarina koa sonisy ny fitompony veterinaire sanitaire malty mivoray na lefa mail misy sonian'olona moa izy ka manahirana ilaza azy aminareo fa misy numéro de série io azo fatary any privé national izy nanao an'izany ary ny veterinaire mitaraina eton'ny olafitra mino afo mandrena ndraikiny mitompona andraikitra tsirairay avy zay angamba ny amarana gonikenta maromaro izy reto maromaro izy reto misy folo mahery kibo samihafa daholo ary numéro de série numéro samihafa. Fa tao anatin'izany ihany koa dia nanambara ny filohan'ny olafitry ny dokotera veterinaire fa mila fanovana ny fomba fiompiana eto Madagasikara mba ahafahana manatsara izany sehatra izany. Mampalahelo angery avana ny vidin'omby tsy mba lanjaina amiko rehefa mivarotromba ny olona fa tombatomba maso sy ny ariantsy ny dia ohatry ny io zany ve tsy fanambakana ara-baky tena raha manontany zao tsika hoe mitombo 4 kilo ny omby gasy ao anatin'ny ray volana na roa taona na tsisy malalana zany tsisy mandanja omby zany eto boly zany ihany ve ny tiana atao karaha tsy araha vile rantsy na le valabe atao mivalabe any ny etretina napetraka zany balance zany fa le zavatra zay dia zay mahatonga ny hoe zay tsy resaka politique fa resaka scientifique science vétérinaire sy ny texte réglementaire vétérinaire ny resahantsika eto zay le izy zay ka ohatsika ka tsy tian'te am'izany fa ohatra ny fimpinambo tamin'ny andro ralambo any mbola iompiana eto dia aloatsika zany moto hoe tsy tokony isy fanometsiny zany vaoka malagasy fa dia zaiko zay le izy zay fa matoa hoe atao anatin'ny toerana anankiray ahafahana nambo ny asa rehetra amin'ny toerana io rovina vo afaka mba hanao an'izany fambolena vilona ireo fanimiombo zany ny voaka malagasy sa avela am'le bozaka efa mahisa taonio any ny rofana. Manoloana ireo dia nanambara ny olafitra ny dokotera veterinaire fa tsy mbola misy ny fanapa-kevitra manokana no raisina hatreto saingy nanaitra amin'ny fitondram-panjakana izy ireo mba hametraka lamy mamaty paika entina hanatsarana ny sehatry ny fiompiana eto Madagasikara indrindra amin'izay sehatry ny fiompiana omby izay.